ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ry havana malala ao amin'ny tompo izay manaraka sy miaino ny onjam-peon'ny radio Vaovao Mahasoa amin'izao fotoana izao dia manonona ny fiadanan'i Jesoa Kristy ao aminao sy ny ankonanao hatrany izahay, ary dia manolotra ny arahaba sy ny fiaritsoa ho anao ao anatin'izao herinandro masina izao. Hivavaka isika. Jesoa Kristy tompona io, misaotra sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay ao amin'Andriamanitra iray noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola anananay tombonandro fahavelomana hatratraranay izao fotoana izao ka hahafahanay mamakivaky sy miaina ao anatin'izao herinandro masina izay ahatsiarovanay ny niainanao tamin'ny fitondranao ny heloka sy ny fahotanay amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Anisan'ny tantara lehibe izay tsy adinonay ny amin'ny namonjenao anay ny niainanao sy namakivakinao ity herinandro ity ka voalaza ao amin'ny tantara ao anatin'ny soratra masina izany, ary dia mahatsiaro izany isika dia misaotra anao indrindra fa zava-dehibe no nitanterahanao nandritra izany herinandro izany. Tao anatin'izany herinandro izany no nanatanterahanao ny asanao ka nahavitanao ny famonjenanay. Izahay izay mpanota, izahay izay tsy mendrika, izahay no tokony mitondra ny hazo fijaliana, izahay no tokony ho elohana, ary izahay no tokony ho very sy ho faty mandrakizay. Noho ny hadisoanay sy ny fahotanay kanefa dia nentinao izany ka dia isaorana ianao izany. Ankehitriny ary finofananao masina izay ahafahanay mandiny tena, ahafahanay mianatra, ahafahanay maka lesona, ahafahanay mandray indrindra ihany koa ny famonjena izay vitanao ho anay. Dia misaotra indrindra noho ity fotoana ity ahafahanay rehetra miombona ka dia fanahinao masina no hitarika anay ao anatin'izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Arak'izany ry havana dia ny fandinihan-tena no tanterahana ao anatin'ity herinandro ity, ary dia miaraka mamakivaky ny herinandro masina isika izay ahatsiarovantsika ny lalana rehetra no vakivakian'i Jesoa Kristy tao anatin'ny fanatanterahana ny famonjenantsika ka nanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, ny lazana hoe tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny sitraponao dia ny sitrapon'Andriamanitra izany. Noho izany andeha vakintsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany toko 7:20 no jerentsika, dia ny andininy 7 sy ny andininy 4. Isaia 7:20 ny andininy 7 sy 4 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: natao tsinitsinina sy ny laviny olona izy, lehilahy ory sy zatra fahoriana, ary tahaka izay tsy tiany oloko jerena akory izy, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady vesatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azo nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Ray masona, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany no voalaza ny tenin'Andriamanitra mikasika an Jesoa Kristy. Tena hita mihitsy hoe mpaminany no milaza mialoha
ny zavatra izay tsy maintsy ho lalovan'i Jesosy Kristy, ny fiainana izay tsy maintsy ho lalovany, ny asa izay tsy maintsy ho tanterahany mba hamonjeny sy hanavotany antsika. Zava-dehibe loatra teo amin'Andriamanitra ny fahafantarany fa tsy maintsy ho very sy ho elohina mandrakizay isika raha ny toetrantsika, raha ny fiainantsika, raha ny fahotantsika. Kanefa tsy isika mivantana no nasain'Andriamanitra nitondra izany, nivesatra izany ary niaritra izany fahoriana sy fijaliana. Izany fa Jesosy Kristy ilay zanany malalany, ilay lahy tokan'Andriamanitra no nasainy nitondra izany. Ka izany nahatonga azy ho nampijaliana sy nampahoriana ary tsy niraharahiana sy nilavina araka ny voalazan'ity ten'Andriamanitra eo amin'ny Isaia ity. Natao tsinontsinona sy nilavin' ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana izy, tahaka izay olona tsy tian'olo tokoa jerena akory izy ary tsy mba nao antsika. Ny zavatra niainan'i Jesosy Kristy dia izay, nataony olona ohatran'ny olona tsy misy dikany, olona tsy misy fotony, olona tsy misy antony, tsy manana izay maha izy azy, olona ambany, tsy misy ny raharaha azy fa dia niaritra izany Jesosy Kristy. Izany hoe tsinontsinona izany ange tsy misy dikany no hevitra izany, tsy misy ilana azy, tsy misy hajany, tsy ilaina, tsisy ilana azy. Izany ny dikan'izany hoe natao tsinontsinona sy nilavina izany. Ary ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany ny hafarany dia tena nanda azy avokoa, satria na ry Petera izay nilaza aza fa tsy hisy araka aminy na hiara-maty aminy aza dia nanda azy intelo rehefa nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy. Mino aho fa tantara haitsika tsara izany hoe mbola tsy nanenao akory ny akoho, araka ny nambaran'i Jesosy mialoha tamin'i Petera dia nandahan'i Jesosy intelo Petera hoe tsy izy tsy namany tsy mpianany ary raha voalazan'ny ten'Andriamanitra dia niteniteny foana mihitsy Petera niozona ny ngosy mba ahafahany miaro ny tena sy milaza fa tsy naman'i Jesosy Kristy ary tsy mpianatra Jesosy Kristy izy. Ny olona tena no heverina izany fa tena akaiky an'i Jesosy Kristy sady efa nilaza sy nivoady fa tsy hisy araka amin'i Jesosy Kristy na hiara-maty aminy aza dia nanda azy. Maika moa fa ny olona izay azo lazaina fa lavidavitra azy ny mpianatra izay tsy mitovy lenta tamin'i Petera, ny olona mpanaraka azy tsotra, indrindra moa fa ny olona izay tsy mpanaraka azy. Raha tadiditsika tsara manko ny tantara dia Pilato nampisafidy ny olona na hifidy an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay mpanjakan'ny jiosy izy na hifidy amin'ny Barabasy izay mpamono olona. Izany no nampifidianany Pilato teo anatrehan'ny vahoaka tamin'izany fotoana izany. Fa ny vahoaka dia niantsoantso ny andefasana ny Barabasy fa hanombohana an'i Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Izany no hanambarana hoe nolaviny ny olona izy, natao tsinontsinona izy. Lehilahy ory sady zatra fahoriana izy, naboridana anie Jesosy Kristy dia nokapohana anie Jesosy Kristy dia nampijaliana Jesosy Kristy. Lehilahy ory sy zatra fahoriana ary natao tahaka izay hoe tsy tian'olo koa jerena akory izy, tsy tian'olo koa jerena, tena hoe nihenatra ray manontolo naseho tamin'izany fotoana izany. Natao hoe tena ny fahafahambaraka nampiarina tamin'i Jesosy Kristy. Eritrereto tsara hoe raha ianao ve no abiridana sy alam-baraka ary kapohana sy ampijaliana, mety hisy hajery an'izany ve?
mandositra na ny namanao aza, mandositra ny havanao, mandositra na ny sakaizanao aza, tahaka an'izany nanjoany Jesosy Kristy. Nampijaliana izy de tsy nisy olona te hijery azy, tsy nisy olona te hanampy azy, tsy nisy olona te hanavitra azy, tsy nisy olona nangoraka azy. Zany natao Jesosy Kristy zany, zany nanaovana azy. Nampijaliana tahak'izany izy. Ho fanavotana antsika, ho famonjena antsika, fisoloana ny faotantsika sy ny helokantsika no nahatonga an'i Jesosy Kristy natao tsinitsinina tahak'izany. Ary zao napahoriana izy, nokapohana izy, fa tsy noho ny helony, tsy noho ny fahotany, tsy noho ny hadisony no nanaovana izany tamin'i Jesosy Kristy, fa noho izaho no ianao, noho ny helokantsika, noho ny fahotantsika, noho ny ditratsika, noho ny sazy izay tokony ho entintsika. Isika no tokony nampijaliana, isika no tokony nokapohana, isika no tokony napahoriana, isika no tokony ho faty, isika no tokony hilanja ny hazo fijaliana. Kanefa Jesosy Kristy no niaritra izany, Jesosy Kristy no nibata izany noho ny fitiavany atsika. Izany no voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahaefatra eo dia milaza hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika, fa isika kosa nanao azy nokapohana sy nasian'Andriamanitra. Izany hoe mazava tsara zany fa isika tsy mahafantatra akory izay tokony ho nanjoantsika, ary raha isika tsy mahazaka izay tokony ho nanjoantsika noho ny fahotantsika sy ny helokantsika, fa Jesosy Kristy no nivesatra izany, ary na ny aretintsika aza dia izy no nitondra ny aretintsika, ary ny fahoriantsika izy no nitondra ny fahoriantsika. Ny andininy fahaefatra dia milaza nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azy nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Zany no fiheverantsika azy hoe noho ny zavatra izay nataon'i Jesosy Kristy no nahatonga azy nitondra sy nivesatra izany rehetra izany, fa isika tsy mahafantatra akory hoe noho ny amintsika, noho ny adalantsika, noho ny fahoriantsika, noho ny aretintsika, noho ny fahotana izay nataontsika, izay tokony ho entintsika, izay tokony hivaly amintsika, izany no nampijaliana an'i Jesosy Kristy, no lefonina izy noho ny fahadisoantsika. Ary ny fampijaliana azahoantsika fihavanana amin'Andriamanitra no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nanasitranana antsika. Zany hoe raha tsy nampijaliana Jesosy Kristy, tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra isika. Raha tsy nokapohana Jesosy Kristy, mbola isika ihany no nitondra ny aretintsika ary dia miaritra izany aretina manjoantsika noho ny fahoriantsika izany isika. Tsy nisy olo-marina isika, fa samy mpanota avokoa, ka dia aoka samy andiny tena manoloana izany nitondran'i Jesosy Kristy ny aretintsika izany. Ny herinandro masina dia lalana no lalovan'i Jesosy Kristy mialohan'ny hafatesany sy hitsanganany amin'ny maty, ary tao anatin'izany no nanorenany ihany koa ny fanasan'ny Tompo izay marihana manokana androany, izay ny ilazany hoe ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay fanavotana sy fisoloana ny maro, famelan-keloka ho an'ny maro. Izany hoe ny fanasan'ny Tompo dia anisan'ny naorin'i Jesosy Kristy ho fanehoany ny fitiavany antsika, fa marika ny fanolorany ny tenany sy ny rany ho antsika. Tsy misy olona angamba
Avita tahaka nataon'i Jesosy Kristy. Natao inona fitiavany, natao inona fitiavany, hoe ny tenany, ny rany, ny nofiny, ny maha izy manontolo no atolony mba ho fanavotana ny olona diso, ny olona meloka, ny olona tokony ho voasazy sy ny olona tokony ho ampijaliana, ny olona tokony hampiarana ny vokatry ny adalàny sy ny fahotany ary ny heloka vitany. Afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ary izany nahatonga azy miteny mialoha hoe tsy misy olona manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra any eny hamonjy ny sakaizany. Fa mahagaga dia izao, isika izay mpanota, isika izay maditra, isika izay manda, tsy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no antsoin'i Jesosy Kristy hoe sakaizany, ka anolorany ny tenany. Izany ny fitiavan'Andriamanitra atsika izany. Ary Jesosy Kristy nahefa nitaraina tamin'Andriamanitra aza ny hoe sory amiko ity kapoaka ity, dia tena nitenginy efa Jesosy Kristy hoe aoka tsy ny sitrapoko no ataova ny sitraponao, ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahina. Zay no sitrapon'Andriamanitra ry havana dia izao ny ampijaliana, ampahoriana, ny anaovan'ny olona tsinotsinona, ny andavan'ny olona an' Jesosy Kristy. Ka nahatonga azy niaritra ny fahoriana isan-karazany, ny fampijaliana isan-karazany teo amin'ny hazo fijaliana ary niafara tamin'ny fahafatesany. Raha mandinika ianao, raha misaina ianao dia izao, takatry ny sainao hoe manao anza ny fahoriana nentin'i Jesosy Kristy izany, fa tsy zaka n'olombelona, tsy zaka anao zany ary tsy zakako izany, tsy zaka antsika ny mitondra izany fahoriana sy fijaliana vokatry ny fahotantsika izany. Tsy ny zavatra izay nataon'i Jesosy Kristy velively no hanenjehana azy sy nisamborana azy ary nampijaliana azy, fa ny zavatra izay nataoko sy nataonao, izany no nanaovana azy tahaka izany voalazan'ny tantara izany. Ny tantara dia mitoetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny Baiboly, fa tokony hitoetra ao anatin'ny fontsika ihany koa ny halehiben'izany fitiavan'i Kristy antsika izany. Ny Romanina toko fahaenina ny andininy fahatelo amby roapolo, Romanina toko fahaenina ny andininy fahatelo amby roapolo dia mazava tsara ny filazan'ny Isaia hampaminany azy, ny filazan'ny Paoly apôstôly azy hoe fa fahafatesana no tambon'ny ota, fahafatesana no tambon'ny ota, fa fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra kosa dia fiainana mandrakizay. Aloha jerentsika iny Romanina toko fahaenina ny fahatelo amby roapolo, fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy tompontsika. Izany no voalaza ny ten'Andriamanitra, izany hoe ny fahafatesana izay tambon'ny ota, tsy Jesosy Kristy no nanota, kanefa Jesosy Kristy no niaran'ny fahafatesana tamin'izany fotoana izany, mba azahoantsika ilay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy dia ny fiainana mandrakizay. Ka ity fahafatesana lazaina fa tambon'ny ota ity mantsy dia izao, tsy ilay fahafatesana hitantsika isan'andro am'izao fotoana izao. Matetika ianao raha mijanona eny amoron-dalana, eny amin'ny arabe ohatra, dia isan'andro mahita olona maty hoentina mankety sy mankeroa, na mandre filazana manjo, na ianao mihitsy aza no mahita miatrika ny fahoriana. Isan'andro dia misy an'izay fahafatesan'izay, fa tsy ny fahafatesana iny akory ity tena voalaza eto ity fa tambon'ny ota, fa fahafatesana izay mihoatra lavitra no iny fahafatesana iny, tena fahafatesana mandrakizay, ilay fahafatesana ara-nofo izay hitantsika isan'andro iny aza, mampahory antsika dia mampalahelo antsika ary tsy zaka antsika. Betsaka ny tena tsy mahazaka ny alahelony amin'ireo fa mitanondrika, mitomany, ary tena mahatsiaro
fahoriana lalina ao anatin'ny fony, nefa fahoriana, nefa fahafatesana, saritsarina fahafatesana iny, izany hoe le fahafatesana ara-nofo izay tsy maintsy andalovana, fa misy fahafatesana tena tsy zakantsika. Matoa Jesosy Kristy no nasena nitondra azy dia le fahafatesana ao amin'ny fanahy, le fahafatesana ara-panahy. Ary raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia tsisy olona afaka mandova izany fiainana mandrakizay izany, satria Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ho satatra ho an'izay mino. Kanefa raha tsy maty aloha Jesosy Kristy, raha tsy niaritra izany fahoriana maro isan-karazany izany izy ka nolavin'ny olona sy nombory tamin'ny hazofijaliana ary maty amin'ny hazofijaliana, dia tsy afaka nitsangana tamin'ny maty ihany koa. Ny maty no afaka mitsangana amin'ny maty, fa ny velona ve ho afaka hitsangana amin'ny maty? Ka dia tsy maintsy nandalo izany fahafatesana ara-nofo izany Jesosy Kristy mba hitsangana ho velona, ho vavolombelona, ho hita maso ny amin'ny fahatanterahan'ny famonjena, ka azahoantsika fiainana mandrakizay. Noho izany ry havana dia izao, nanana fotoana lava isika nandinihan-tena, tena fotoana lava ny eritreretana ny fiainantsika. Taddio ny voalazan'ny Efesiana toko fahadimy Korintiana azafady, Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Mazava tsara ny voalazan'ny Paoly apôstôly hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Nanana fotoana lava isika tao anatin'izay fandinihan-tena izay. Ny fiangonana moa izany dia samy manana ny fomba hoentiny miaina sy mamantatra raha izany atao hoe fandinihan-tena na izany hoe carême izany. Fa ny tena izy dia tena hoe ny toetrantsika andavanandro, ny fombantsika, ny fiainantsika, ny zavatra vitantsika, ny zavatra nataontsika, dinio dia eritrereto hoe mitoetra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ve isika amin'izany? Manaraka an' Jesosy Kristy ve? Manao ny sitrapony ve? Mandray ny famonjena izay natolony sy efa vitany ve? Tena mitoetra maha-kristianina tsika ve isika? Satria mazava tsara ny tena hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Moa tsy fantatrareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona lavina ianareo. Izany hoe isika kristianina dia tokony mahatsapa hoe ao anatintsika Jesosy Kristy, ilay nomboana tamin'ny hazofijaliana, ilay nampijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty ho fanavotana antsika, ka mitoetra amin'ny finoana ve isika? Mbola ao anatintsika ao ve ilay Jesosy Kristy izay nandondona, nampandrosoantsika ve izy ilay nandondona? Ary rehefa nampandrosoantsika izy, mbola ao anatintsika ao ve Jesosy Kristy sa tsy ao? Fa ho antsika no nitondrany ny fahoriana, ho antsika no nitondrany ny fijaliana, ho antsika no nahafatesany, ho antsika no nitsanganany tamin'ny maty, nitsanganany ho velona mba hananantsika fiainana mandrakizay. Izany ry havana no ambaran'ny lalan'ny hazofijaliana izay nalehan Jesosy Kristy hananantsika fiainana mandrakizay. Ny dikan'izany, raisy Jesosy Kristy ary aza misy manamary tena fa mpanota isika, ary ho antsika mpanota indrindra no nahafatesany sy nijaliany ary ny aretany. Fa isika mila miala kosa, tsy manararoatra hoe efa maty ihany Jesosy Kristy noho ny fahotakoka dia avelao aho hanota ihany, avelao aho hanara-po. Fa izao miala amin'ny fahadisoantsika isika. Fa raha tsy miala amin'ny fahadisoantsika isika, raha tsy mahafoy ny fahotantsika sy ny helokontsika isika, dia izao mbola miteny ihany hoe mpanota ary mbola hanota, dia avelao Jesosy Kristy hombona amin'ny hazofijaliana ihany, avelao izy ho faty ihany, avelao izy hampijaliana ihany, mba
mba hisolo indray ity fahotako ity. Fa izao efa vita ny asan'i Jesosy Kristy tanteraka ny famonjena, fa anjarantsika no mandray ny famonjena, anjarantsika no miova fo, anjarantsika no manao ny sitrapon'Andriamanitra mba azahoantsika ilay fiainana mandrakizay izay efa nomanao antsika. Dia mifarana amin'ny fahotantsika, anaraka ny hiran'ny katerefa isika hoe tanam-bokovoko ao aorianan'ny vavaka. Ny vavaka isika misaotra anao izay Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nitahinao hanay tsirairay avy, mbola hamezanao ny teninao ahafahanay mandihy ny tena. Misaotra noho ny anao Jesosy Kristy niaritra fahoriana, niaritra fijaliana, niaritra fahafatesana, nefa nandriso ny fahafatesana ho fanavotana anay sy ho famonjena anay, fisoloana ny elokay mba hanananay ny fiainana mandrakizay. Ataovy mitoetra ao anatinay tsirairay avy izany teninao izany. Teo anao ihany ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Dia metraka mandram-peona mandram-pitafa amintsika rehetra amin'ny alalan'izao hira izao izay ho amintsika rehetra ny fiatanan'i Jesosy Kristy, amen. Ni fuku tianina
ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.